maninona moa no jazz no safidianana dia io angamba nyainga teo amin'le hoe ny kolotsaina ny mozika dia ny tena nay manokana sy le mpiara-miasa aminay any ivelandreo a dia olona mpandala sy mankafy mozika jazz ary netinay tokoa fa hoe ny mozika jazz dia zay tsy dia tena mbola mahasarika olona loatra angamba ary tsy dia fantatry ny mponina any Nosy Be kanefany a raha misehatra iraisam-pirenena ny jazz a dia kolotsaina atao hoe efa iombonan'izao tontolo izao ka tsy diso anjara amin'izany isika malagasy dia amin'ny fametanana aminay moa reo ataotsy hoe mpitantsoroka voalohany amin'ireny ny kompania aérienne Air Madagasikara satria izy no mitatitra ny vahiny mankatia Madagasikara ary mitondra hatrany Nosy Be ireo mpilalao mozika vahiny akoatra ny mpilalao mozika malagasy avy eto an-toerana vita Madagasikara dia mazava ho azy koa ireo mpilalao mozika any Nosy Be zay ny tomboan'izy io ny antony moa dia mazava ho azy fa hoe akoatra ny fanapariana fampahafantarana le kolotsaina ny kanto mozika jazz dia eo ihany le hoe rehefa anatina festival ohatry tony a dia misy ny endriny hoe fanakalozana fankalanana bebe koa eo amin'ny mpilalao mozika ary eo koa fizarana mpakafy sy ny olotsotra ary na zay olona mbola tsy mahalala koa ny mozika jazz ary dia fotoana ray ahafahany mahafantatra hoe inona moa le antsoina hoe mozika jazz satria mozika jazz dia mozika maro lafika misy endriny maro izy io ka sady fomba fampahafantarana fitaizana ny fankafizana ihany koa dia ny tanjona ao anatin'izany a dia satria zay moa matianina eo amin'ny sehatra fizatany dia fomba iray mbola isitonana ny mpizatany fampianarana naitsika teratany malagasy moa eto Madagasikara koa akafy ary sariana ho any Nosy Be amin'ny alalan'ny zavakanto ny kolotsaina fa aminay efa mifandray amin'ireo mpiara-miasa ny ivelany koa dia io koa dia mbola sehatra iray satria tsena ngeza be ny tontolo ny tsena fizahantany a dia ny kolotsaina ny mozika indrindrindrindra raha ny mpitan-dranomasina dia fa misy andian'olona mpizahatany a manana filana manokana fankafizana an'ireny antsoina hoe festival ireny anisan'izany ny mozika jazz nanosika anay zany safidy a Nosy Be dia zay eo amin'ny sehatra fizatany efa roapolo taona mahery zao ny orinasa Zatoro dia mazava ho azy fa Nosy Be no anisan'ny toerana eto Madagasikara masarika mpizahatany maro indrindra ary Nosy Be zany amin'izay lafiny zay a dia efa manana mety manana rehetra ny fotodrafitrasa ny fahazarana mandray vahiny dia ho anay zany a fomba iray ty hoe festival de jazz ty a mbola anitarana ny ambainday ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara indrindra fa Nosy Be le mozika jazz ray naninona moa ny mozika jazz ny safidiana fa tsy hoe ohatra hoe mozika rock na mozika techno na dia io ndray a dia malalaka be zay a eo amin'ny fanerasanay na ny eto an-toerana na ny indrindrindra ny any ampitan-dranomasina dia anisan'ny hoe fitiavana manokana n'le mozika ary ninona ny safidiana satria ao anatin'ny tontolo mozika jazz ny tena ny namany tena any ivelany koa moa zany a ireo mpilalao mozika dia maromaro ihany eo amin'ny sehatra ny tontolo jazz dia nieritreritra tokoa izahay hoe rehefa natambatra ny hery sy ny fomba fijery hoe ny mozika jazz a dia mozika zay efa iraisan'izao tontolo izao ary mozika ahafahana maneho ny kanto amin'ny endriny maro lafy tokoa fa ao anaty mozika jazz ninona mozika tenenao hitanao daholo manomboka any mivaky jazz na ka hatramin'ny mozika tanan-dehibe ka hatramin'ny mozika klasika ka hatramin'ny mozika elektronika azo lalaovina amin'ny fomba jazz zany itsika malagasy zany a dia tsy arakaraky ny eritreretina hoe mozika tsy dia sahaza atsika io tsy mifanentana amintsika io tsy mahaliana atsika io fa endrika iray fampitaizana koa le izy ary tsy maintsy misy fendomany moa zavatra rehetra ka zay natsapa fa le fanaovana festival de jazz any Nosy Be dia mahavaly le etaetanay
Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar. Quero ver tu remexer, esse polego da sanfona até o sol raiar.